Vaon'ny toetrandro indray kosa miamahazo hery ilay faritra Andratsy izay mitoetra any amin'ny 100 kilometatra mahery any ho any avaratra andrefany Mahajanga ny tolakandro lasa teo. Raha ny eto an-drenivohitra manokana no asiteny tsy misy fiantraikany ho an'ny eto amin'ny faritra an-drenivohitra sy ny manodidina izay faritra Andratsy izay amin'ny farany herinandro. Miamahazo hery ilay faritra Andratsy raha ny fanamariana izay noentin'ny sapan-draharaha-pamantatra ny toetrandro. Amin'ny ankapobeny dia mizotra miantsinanana ny diany. Momba ny fivoaran'ilay faritra Andratsy dia efa miamahazo hery izy amin'izao raha itenenantsika izao ka tamin'ny 3 ora tolakandro teo dia tany amin'ny 100 kilometatra avaratra andrefany Mahajanga no misy ny foibeny. Raha izao zotro izao dia manao atsimo atsinanana izy ary mahafaka hatrany amin'ny 520 kilometatra isan'ora ny hafainganam-pandehany. Raha ny azo ambara mo amin'ny filazana fanairana dia mbola voatana hatrany ny filazana fanairana amin'ny faritra Sofia, Boeny ary Melaky. Noho izany ny mpanjono an-dranomasina sy ny mpitatitra an-dranomasina amin'ny morontsiraka Sofia, Boeny, Melaky mba hitandrina fa aherin'ny ranomasina ao anatin'ny 3 andro na 4 andro. Raha ny vinavina dia anafosafo ny tanety ilay rivo-doza afaka 2:70 ora izany hoe any amin'ny latsinainy maraina any. Ho an'ny eto an-drenivohitra dia ho tsara kosa ny andro. Raha ny toetrandro eto an-drenivohitra dia tsy dia misy fiovana firy amin'ny tazantsika amin'izao fa dia ifandimbatrany ny rahona sy ny masoandro ao anatin'ny 20 ora izany hoe amin'ity okain'ity zany tsy dia misy atahorana loatra ny fiantraikan'ilay rivo-doza amin'ity amin'ny faritra ny an-drenivohitra. Raha ny maripana moa dia hahatratra 20 degré Celsius ny ambony indrindra eto an-drenivohitra.